Rehefa makasika kosa ny lafiny fitafy moa zany ao anatin'izay endrika amam-bika izay ihany tafiditra ao anatin'ny vaninandro ririnina tanteraka moa isika amin'izao fotoana izao ary mamirifiry tokoa ny andro ny maraina sy ny hariva moa no tena ahitana an'izany. Miezaka ary ny tsirairay mitafy mifanaraka amin'izay toetry ny andro izay tsy ny akanjo fitafy ihany anefa ny fanan'ny lafiny kiraro ihany koa ary dia mifanaraka amin'izay toetry ny andro izay. Mamirifiry tokoa raha ny maraina rehefa ao anatin'ny ririnina toy izao ka dia hita mitobaka eny amin'ireny tsena ireny ny akanjo sy kiraro mifanaraka amin'izany. Anisan'izany ny karazana boty izay misy ny lava ny fohy ny loko samihafa izay azo isafidianana tsara. Misy karazany tokoa raha ny boty no resahana fa anisan'ny tena malaza amin'izao fotoana izao ny boty cavalière. Misy ihany koa ny akanjo mifanaraka amin'ireny karazana kiraro ireny izay maro isafidianana na ny lokony izany na ny zaitrany. Eo ny maivana izay manome hafanana tokoa. Tany amin'ny 500 mahery. 1000 francs. Akanjo ny blazer, dia ny pantalon couleur. Zay zao ny mazoto aloha etamiko fa tsy fantako izay any amin'ny hafa. Fa ny anaiky iny tsara dia mandeha tsara manto. Anisan'ny be mpankafy tokoa ny colon amin'izao fotoana izao noho izy maivana no sady manome hafanana ary misy karazany maro ny lokony azo isafidianana tsara. Azo tsara mampiaraka azy amin'ny kiraro sy boty izay maro isafidianana. Tsy ny hafanana fotsiny ihany anefa ny tsonjovina amin'ireny fitafy ireny fa indrindra ny fanehoana ny fahaizana miakanjo izay mamoaka ny hatsara tarehy sy ny hatsara bika indrindra ho an'ny vehivavy.